La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Mitombo enina fitopolo ireo tranga vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araka ny taremarika izay nivoaka tamin'ity androany ity. 20 kosa ireo sitrana soamantsara. Evoaka afaka iray volana ny famokarana voalon izay toto-tsain'ny fary malagasy araka nambaran'ny Filoha Andrajoelina nandritra ny fidinana teny amin'ity ozinina ity androany. Nambaran'ny Filoha ihany koa fa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny essai clinique ny in vivo sy ny in vitro amin'ny gélule CVO+. Benevo Andrianal Narcisse no nisafidiany ireo solombavamboaka isolo tena azy ireo anivon'ny Zeny araka ny fifidianana izay toto-tsain'ireo solombavamboaka androany. Totosa androany ny fionana teo amin'ny ministera sy ireo orinasa misy 520 izay mpikambana eo anivon'ny GM manerana ny Madagasikara. Fionana izay tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny rindran-damina vaovao izay entin'ny ministera hanatanterahana ny vinany filoham-pirenena Madagasikara maitso. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena maherin'ny 10 ireo nodimandry vokatry ny coronavirus ary ahina hiaratsy ny toedrarà araka ny fampitandreman'ny OMS. Andefa ekipa any Chine ny OMS anadiady ny makasika ny loharano ny piran'ny valinaretina. Ny andindindreo arahana ho afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nitombo 7 ireo tranga vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araka ny taremarika izay mivoaka tamin'ity androany ity. 20 kosa ireo sitrana soamantsara. Tinara tsy mandresy. Mitombo hatrany nisan'ireo olona marary ny coronavirus eto Madagasikara, indrindra aty amin'ny faritra Analamanga. Raha ny taremarika ofisialy navoaka ny ivon-toeram-pibaikona momba ny Covid-19 ivato androany tolakandro, nisy tranga 7 indray vao marina fa coronavirus. Tsikatra ihany koa ny fiakaran'ny isan'ireo sitrana soamantsara. 270 amin'ireo marary manaraka fitsaboana kosa no ahitana soritra aretina mahery na forme grave. Tsy nisy kosa ireo nodimandry vokatry ny valanaretina. An'io zany dia nisy 770 no isan'ireo olona izay voatily mitondra ny tsy mikaretina. Tao anatin'ireo olona nitiliana zany dia 770 tamin'ireo no mitondra ny tsy mikaretina. Ny sitrana dia misy foana ihany koa nefa 20 no sitrana. Ny forme grave ny hena anakenina ary tsy misy ny aina anafohy. Mitsinjara toy izao ireo taremarika ireo. Ny Institut Pasteur de Madagascar no nazahoana ireo valim-pitiliana 770 ireo. 770 ny fitambaran'ny fitiliana nataony nazahoany izany 770 tranga na coronavirus nahitana coronavirus izany. Ny fitsinjaran'ireo 770 vaovao ireo dia 570 dia avy eto Antananarivo avokoa, ny anankiray avy any Toamasina. Ny sitrana 20 kosa dia ny 9 tamin'izy ireo no teto Antananarivo ary ny 20 dia avy tany Toamasina avokoa. Ny teto Antananarivo moa zany ny 3 nitsaboana teny hopitalin'ny Fenorivo, ny 3 nitsaboana tao Befilatanana, ny tany Morafeno ny anankiray dia nitsaboana tao amin'ny hopitaly azafady, ny tany Toamasina ny ray nitsaboana tao amin'ny hopitaly Morafeno CHU Morafeno, dia ny ambiny Maison Centrale tany Toamasina nahitana 220 sitrana. Tafakatra 424 nisan'ireo rehetra voapirofo fa voan'ny valanaretina nanomboka tamin'ny 7 ny volana Martsa 2020 hatramin'ny 17 ny volana Jona 2020 teto Madagasikara. 497 ny fitambaran'ireo sitrana. 209 ireo mbola manohy manaraka fitsaboana ka ny 270 amin'izy ireo no ahitana ilay hoe forme grave. Mijanona 20 kosa ireo lavin'ny valanaretina. Raha ny fampitambavao hatrany, 890 sy 904 alina
ireo fitiliana ny tontosaina nanomboka tamin'ny Nijira ny valanaretina teto Madagasikara. Ivoaka afaka ray volana ny famokarana voalohany izay totosain'ny fary malagasy araky ny nambaran'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fidinany teny amin'ny ity ozinina ity tamin'ny ity androany ity. Nambarany filoha ihany koa fa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny essai clinique ny makasika ny in vivo sy ny in vitro amin'ny gélule CVO+. Miantarandriana. Nanantotosa fidinana teny Tanjombato tao amin'ny fary malagasy izay ozinina anao ny famokarana fanafody eto Madagasikara toy ny CVO+ androany ny filoha Andry Rajoelina mivady. Nijery ny fandrosoany asa izy ireo namafisy ny androany fa ivoaka afaka iray volana ny famokarana voalohany tontosain'ny fary malagasy. Dosage vaovao tsiny ary fiaraha-miasa vaovao no iarahana amin'ireo laboratoire sy scientifique malagasy sy ny any ivelany. Ao anatrehan'izay zany dia misy ny essai clinique ataontsika amin'izao tsika amin'ny teny izao atao misy hoe in vitro aloha zany dia avy eo zany in vivo zany hoe izy rorô zany tsy maintsy atao zany hoe andramana amin'ny biby aloha le izy efa eo ampanaovana an'izany tsika amintsika amin'ny teny izao dia raha ny vinavina zany satria tsy maintsy vita daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia zay vao afaka omena amin'izay amin'ny olombelona dia zay zany ny protocole atao zao ka raha mivinavina zany afaka ray volana eo no ivoaka eto amin'ity toerana ity izany fanafody fanefitra hoentintsika miaro tena sy hoentintsika manasitrana ihany koa anty valanaretina coronavirus ity. Mandroso ny fanaovana ny asa izay nanomboka roa volana latsaka izay. Raha ny fanazavana mahavita famokarana 5,000 sy isa minitra ireo fitaovana lehibe miisa 3 ampiasainao aminy. Makasitraka ny asa nataon'ny olona rehetrarehetra izay niasa teto amin'ity. Anisan'izany zany reo ampandrarah izay tsara ho fantatra fa malagasy daholy. Ny raha ohatra ka roa volana latsaka no nakanaisako teto amin'ity toerana ity dia ity toerana ity dia toerana efa namidy tamin'ny sinoa. Dia tonga teto tsika efa zone franche ny tato ho fafa izy ity taloha. Dia ny tenako zany ny teny hoe ny tsika ny tantsika dia ny amokatra fanafody izay ilain'ny malagasy dia hofikarina eto Madagasikara. Zay ny antony nakatsika fanapa-kevitra roa volana latsaka zay ny hoe anova tanteraka ny tantaran'ny firenena amin'ny alalan'ny famokarana fanafody. Eo anatrehan'izao valanaretina mandripaka mandavo olona maro maneran-tany zao dia naka fanapa-kevitra tsika ny hoe amerina indray ny asany zany hoe famokarana fanafody eto Madagasikara zany. Ary anisantsika mba anisan'ireo firenena izay azoko lazaina hoe mba anisan'ireo sangany mba aty Afrika mokatra zany fanafody zany. Zay zany nametrana an'ity hitanareo ry ambony ry zany ny hoe logo an'ilay hoe fary malagasy zay ozinina amokatra sy anodina fanafody fa indrindra izay tena hoe nisy fandalinana lalina kokoa zany entitra kokoa ary tamin'ity indray mitoraka ity zany dia tena mandalo ny essai clinique ny zavatra ho avoakantsika eto amin'ity fary malagasy ity. Nandritra izay namaly ny tsao fanenjehana azy ho marary sy lasa nandeha nitsapy tena antsokosoko tany ivelany ihany koa ny filoha androany. Zanga manety salama soma tsara aloha hoe soko mihitsy ty fa zao dia misy hoe manao cache bouche dia hoe tsy salama. Salama soma tsara ny tenako. Zay aloha zany voalohany indrindra ary ny olona zay riko faty vao maika ela velona. Raha misy milaza hoe voan'ny coronavirus ny tenako dia tsy voan'ny coronavirus ary inona moa ny andehanana mitsapy tena ny ivelany tsika reto anao ny fanefitra zay ny any ivelany mila ny fanafoditsika aondrana makany ka ny malagasy naingamba tsy ondrana makany mihitsy sanatreny mivava hitady ny fanafody an'zareo fa tsika efa manana ny fanefitra mikasika an'izany hoentina hiadivana amin'izany coronavirus zany. Mikasika an'isy prime ministre miasa miara-miasa tanteraka zay ary misy ny fitsinjarana ny asa zay tokony ho atao rehefa avy nanao ny matso ny tenako tamin'ny azoma teo dia rariny sintsiny kosa angambany raha
ny alahady a dia mba miteny kosa satria nanao kabary mezinezina ny tenako ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ary napetrako no nifatokisako ny prime ministre ny fitafana amin'ny vahoaka malagasy ary manomboka eto dia ezahantsika mba mifandimby izay sy ny prime ministre amin'ny afaka 10 andro manaraka dia mbola amin'ny prime ministre ihany ny hiteny dia ohatran'izay le izy fisizakana asa no zavatra ho atao. Zay ivona fitaovana ary fomba sy teknôlôjia avy kokoa no manao ny asa famokarana ity farany izay efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny fitaovana. Benevo Andrianalina Narsisy no safidian'ireo solombavamboaka isolitena azy ireo eny nivon'ny seny araka ny fifidianana izay nitanterahan'ireo solombavamboaka tamin'ity androany ity. Henri Flore. Androany no tontosa tena nivony anteny miram-pirenena izay manatanteraka ny fivoriana ara-potoana amin'ity taona ity. Ny fifidianana izay solitena ity androm-panjakana ity eny anivony Bromaharitra ny voamiera maleo tena misana ny fifidianana seny. Niteraka fifanolanana tena amin'ny solombavamboaka ankilany. Mialoha ny anatanterana ny fifidianana ny vote par procuration ho an'ireo solombavamboaka izay tsy tonga nanatrika ny fotoana androany miisa roa ka nahatonga ny taratasy anatanterahana izany. Tahaka izao ny zavanisy tena toerana. Samy nanana ny heviny ireo vondrona solombavamboaka avy amin'ny IRD, ny JPR ary ny TIM. Tena gataka taminao hoe Ramatoflo atao velohan'ny 26 ny fifidianana fa izakay dia hagnano 26 any an-tanàna dia hoy izy ianao zava-dehibe ny fifidianana hoy izy ianao présence obligatoire isika atao amin'ny anteny miaram-pirenena rehefa agnatina fivoriana ny azakazaka ny ala avy any mananjara zakay sy vitavita sara ny 26 raha fantako fa azo natao procuration na saiko nalasaky dragony any ka mahagaga izy ty raha nagnify sy nampafantarina taloha zay andeha hagnano 26 any an-tanàna mandehana fa magnetra procuration. Ampahatsaivinatsika ve fa nandalo fifidianana atao amintsika atao amin'ny Assemblée nationale koa no nifidianatsika ty règlement intérieur aty. Tanatin'ny fiditsika io article 91 io maninona tsika tamin'izay fotoana zay no tsisy niteny teo hoe esolo tao io. Ary efa nahazo avis de conformité à la constitution io article 91 io tamin'ny HCC. Maninona tany amin'ny HCC tsy niteny teo hoe tsy conforme amin'ny constitution tsika io article 91 io. Olona lany amin'ny tsy fimarandalana ino agnarana? Azo ekeny efa zany zony député ary député zany tsy zazakely koa raha fila groupe parlementaire ka terenao safidina zany manana safidina te hifindra izy ngazona terena amin'ny safidina zany zava-tsotsonovo izy panina ny fifidianana dia mangarahary satria ao misy olo ary sika mifidy ny procuration aradasy lalana ataotsika zany raha ohatra ka te hanovatsika ataovy ny proposition fa tsika manova an'io mbola itsy kiato fa am'izao dia mbola io lalana lany tokony aketsika rehetrarehetra fa raha tsy za dia tsy ilany amin'ny ara-dalàna tomboka tomboka vava e. Taorian'izay niroso tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny filohana anteny miram-pirenena ary niroso tamin'ny alalany itsangatanana ary tapaka tamin'izany fa azo atao sy manan-kery araka ny voalazany fitsipika anatiny ny fanaovana ny vote par procuration. Kandida miisa 420 nirosaka hofidiana atao anatin'ity fifidianana ity ka ny 420 tamin'ireo ihany ny tonga nanatrika ny fotoana tamin'ity androany ity. Nosafidin'ireo solombavamboaka tamin'izany kalamy tamin'ny Isambato 80 ny kandida Benevo Andrianalina Narsisy. Izy araka izany no soliteniny anteny miram-pirenena eny anivony seny. Andreny toeran'ny filoha lefitry ny seny avy hatrany ity kandida ity izay lan'ireo solombavamboaka ireo araka ny 9/7 amin'ny lalàna 2020 tsipika 420 mifehy ny voamiera maleo tena misana ny fifidianana. Ambarako ary fa lany isolitena ny anteny miram-pirenena ho ao voamiera firenena mahaloko tena misahana ny fifidianana. Andry Matoa Benaivo Andrianalina Narsisy izy laharana fahadimy nahazo ny vato 80. Tsy ivana fa taoriny ny fametram-pialany ny filoha lefitra ny seny Thierry Rakotonarivo izay nankataova ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana banga ny toeran'ny filoha lefitry ny seny. Voafita araka izany ny filoha lefitra avy amin'ny anteny miram-pirenena izay isan'ny zava-dehibe amin'ny fanatanterahany voamiera maleo tena misana ny fifidianana manohy ny asany.
Feno ihany koa araka izany ireo mpikambana miisa 7 mandrafitra ny Commission mpifidianana nasionaly araka ny fifidianana natao tamin'ity androany ity. Naneho ny fahavonona anarana ny lesika ity sonotena vaovao ity raha ny nambarany. Laharam-pahamena angambadiny tsy maintsy araka le voalazako teo ny tena mba efa nanao kely any tamin'ity fifidianana ity ijery hoe inona no lesoka tsy nampisy ny fifidianana tsy nampandeha tsara ny fifidianana hatram'izay dia arakarak'izay zany no ny fanaovana zavatra toy ny firenena ity tsy voavitra anatina fotoana ary raha mieritreritra atsika raha tsy teny fotsiny zany varomangatsika zao ny resaka fifidianana dia mbola misy reny commune izay tsy nahavitany fifidianana reny na no ny antony tsy nisy kandidato na no ny antony hoe naverina ny fifidianana dia azo lazaina hoe mbola varomangatsika zany ka nefa fehizan'ny fotoana zany efa mahavita zay ka fa zava-dehibe aloha zay ary araka ny voalazako teo ny mandany etapitra amin'ny taona ho avy fa ny senia tsy maintsy mbola hitofy amin'ny maha teknisiana zany dia ezaka mba mitraka zavatra mitondra zavatra tointsika hoe mba hitondra soa hitondra vahaolana amin'ity resaka krizy lava amin'ny resaka fifidianana. Voafidy iny araka izany ny solon-tena ny solombavambahoaka eny anivon'ny seny. Isany mbola miandry ireo solombavambahoaka ihany koa ankilany amin'izao fotoana izao. Ny fananganana le komisiona manokana andinika ireo antota taratasy mahavoentsika olona ambony teto amin'ny firenena nanao eloka. Lany nasipantsina teny anivony antenimerandoolona tamin'ity androany ity ny LFR 24 ny mahakasika ny réinsertion budgétaire eo anivony ity androm-panjakana ity no tondran'izy ireo fantsina. Yves Richard. Nolanindro olona Madagasikara nasipanitsina androany ny volavolan-dalàna laharana ohatraohatra 7 22 mifeny teto-bolam-panjakana na ny LFR 2020 taorian'ny famelabelarana na raha nadihevitra momba ny votoaton'ny lalàna mifeny teto-bolam-panjakana. Resy lahatra tamin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna ny ankamaroany olona tonga diny an-toerana. Iza no mandany amin'ny volavolan-dalàna io tsy misy fanitsina tompoko. Iza no mandany amin'ny volavolan-dalàna io misy fanitsina efa volazantsika teto. Raha zany zany fa lany teto amin'ny antenimeran'ny olona nasipanitsina ty volavolan-dalàna laharana fa 009-2020 momba lalàna mifeny fitatana ambolam-panjakana nasipanitsina ho an'ny taona 24 ty tehako le hoasika mianakafy tompoko. Isan'ny nitondran'ny lolo Madagasikara fanitsina kilany mahakasika ny réinsertion budgétaire izay ampahambola tokony hositrahany olona izay tokony hirotsaka avy hatrany eo anivony ty androm-panjakana ity raha ny fanehoan-kevitra samy hafa. Zany hoe misy ampahambola tokony an'ny Sénat zany inscrit any ministère finance tsy mampitombona mampikeny zay fanangatahana zany hoe maninona io tsy apetraka ty aminay io vola io le famen'le 7 milliards zany zay zany nangatahana teo nefa tsy maintsy alefa amendement zay fefa nekeny ministère finance moa hoe zavatra réinscription fa tsy maintsy mandalo an'izay le izy fa tsy misy ady vatra hoe matovy 7,2 na 18 fa zay fotsiny le izy satria zavatra fitatana zany maninona ny eto amin'ny Sénat zany ny karama sy ny oentinay miasa eto mitazonina atao provision ny finance zay ny nampitokodina be dia be an'le izy teo hita ihany moa zany ny vahaolana amin'ny amendement iny fa dia antenaina fa zavatra mifakazo amin'izany. Ankoatr'izay isan'ny tondrany lolo Madagasikara tsikera maro androany mahakasika ny vola fiandry mitetina arivo lavitrisa ariary io manana mety ho fivoarany Covid-19 toy ihany koa ny fampiasany ireo famatsim-bola maro azon'ny Madagasikara avy amin'ny mpiara-miombonanto karabola hiadiana amin'ny Covid-19. Janeny nosikely isika nakatoavin'ny olona androany fampindramam-bola izay mitetina 530 tapitrisa euro izay ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny Banque Européenne d'Investissement amatsiana ny tetikasa Jirama Water 3. Yves Richard. Iroso amdingana manaraka ny tetikasa Jirama Water Free taorian'ny fankatoavan'ny olona ny findramam-bola mitentina 530 tapitrisa euro ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement tetikasa ho fanatsarana ny lafo ny famatsin-drano izay hositrahan'ny mponina roa faingo tapitrisa eto Antananarivo sy ny manodidina. Maro ny asa tafiditra anatin'io izay izara dingana telo goavana
Isan'izany fampitomboana ny famokaran-drano eny anivon'ny tobam-pamokarana maro toy ny hetsy mandroseza. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fantsona amin'ny 70 kilometatra. Raha nanao réhabilitation ana 70 km de conduite sika teo aloha, voalaza teo aloha dia hisy fanitarana ny fantsona mirefy 5 kilometatra eraky ny faritra anankiefatra 20 kilometatra ny any andrefana ary 4 kilometatra ny any atsinanana Antananarivo sy ny any atsimo andrefana ary 13 kilometatra ny any atsinanana ary 17 kilometatra ny any avaratra. Izay no mamaritra ny hoe hitarina ny fantsona na ny canalisation ary anampy branchement privé sy branche kiosque na borne fontaine na ozy izy mahazatra antsika. Raha 3 hetsy metatra toratelo isan'andro ny filan-drano eto Antananarivo sy ny manodidina, 2 hetsy metatra toratelo ny voavatsy ny Jirama hatreto. Anampy betsaka amin'ny fanatsarana ny filan-drano eto Antananarivo arak'izany ny tetikasa, izay hanomboka ny taona 2020 ary farana ny taona 2020. Ahatra 520 taona ankilan'ny fahafahan'ny firenena mamerina ny vola, izay amin'ny tahanjana-bola otra 25 isan-jato. Lafo vaovao hafa kosa indray mbola maro ireo voabolana malagasy izay mbola voarakitra anaty rakim-bolana malagasy. Fa eo ihany koa ny tsy fifehezan'ny maro ny teny malagasy indrindra ny eto andrenivohitra. Tsikaritra kosa anefa fa miverina tsy kelikely ny lanjan'ny teny malagasy eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Ny alarana efso. Antony maro ny mahatonga ireo teny malagasy mbola tsy ao anatin'ny rakim-bolana malagasy raha ny fanazavana ireo akademisianina nanaovana fanadihadiana androany. Efa misy ihany nefa ny ezaka izay ataony eo anivon'ny akademia malagasy amin'ny famoahana rakim-bolana kely isaky ny ireny sapana samihafa. Antony mahatonga an'izay aloha zany ny sehatra malagasy zany aloha tsy sehatra teknika sy sehatra aira zany ahitao sy aira dia be dia be zany le voambolana teknika sy voambolana momba ny teknôlôjia aingana be ny fiazakazan'ny miditra eto Madagasikara zany ary zatra tsy nisy teto io. Noho izany indrindra zany dia mbola tsisy tena malagasy tonga dia afaka nandray an'ireny teny ireny. Fa efa mandeha zany io tsy kelikely. Raha ohatra zany zao raisina ny foiben'ny teny izay ndraiketany akademia malagasy etsy amin'ny Talarariasy na Analakely dia efa manao an'izay zany izy amina sampana samihafa. Ohatra hoe ny vaombolana momba ny ranomasina ohatra. Tsy marina hoy izy ny filazana fa tsy voafeny teny malagasy fa ireo olona mandrato fianarana no manafangaro ireo teny ka manimba ny teny malagasy. Malagasy voafehy foana fa ny olona mahita fianarana ny tsy mahavoafehy an'le teny malagasy. Ianao zany raha mandeha ambanivohitra ohatra hoe miala 20 kilometatra an'Antananarivo anao dia misy olona miteny malagasy madio manomboka voamaraina mandraparivo ny andro tsy mifangaro mihitsy ny teniny. Dia mampiseho zany fa afaka ampitana hevitra tsara ny teny malagasy, afaka ifaneraserana tsara ny teny malagasy, afa-tsy amina voambolana teknika iny efa nilazaiko terem-piandohana. Dia dikan'izany zany voafeny teny malagasy fa ny tsy mahavoafeny teny malagasy dia ny olona nahita fianarana. Satria afangarony foana le teny, afangarony foana le teny dia lasa lamody le mampifangaro teny. Dia eo zany raha zay indray le nijerena zany ny olona amin'ny renivohitra sy ny olona nahita fianarana. Eo zany efa tsika milaza hoe tsy mahafeny teny malagasy le olona, fa zany tsy milaza hoe tsy voafeny teny malagasy eto Madagasikara. Hita taratra tao anatin'ny enim-bolana fa efa miverina ny lanjan'ny teny malagasy na eo amin'ny sehatra nasionaly na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ohatra amin'izany ny fahitana soritra ny fanomezana lanjan'ny teny malagasy nandritra ny fionana nataon'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpandraharaha. Tamin'io fotoana io, natao tamin'ny teny malagasy avokoa ny fifampiresahana nandritra ny fionana. Na tsy malagasy ihany aza ny mpandraharaha nandritra ity fionana ity. Efa manaja izany ihany koa ireo masoivo eto an-toerana, isany anehon'izy ireo izany ny fanaovana ny kabary amin'ny teny malagasy. Salama tompoko, Michael Pelletier no anarako, ary izao no masoivo Amerikana miasa eto Madagasikara. Androany dia fifaliana hoay ny manambara fa Etazonia dia hanolotra ho an'i Madagasikara, fanampina fanampiny mitentina 5 tapitrisa $. Ho fanohanana ny sehatra
ny fahasalamana ary indrindra amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Salama, izaho no Masoivo Koreana eto Madagasikara. Miarahaba ny firenena malagasy sy ny malagasy rehetra. Amin'izao nahatratrarany ny faha-empolo taona nazony fahalemvantena izao. Korea dia vonana hatrany ny hiaraka amin'ny Madagasikara indrindra amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Lafim-baovao hafa kosa indray nidina amin'ny akabeany sandan'ny ariary tato anatin'ny embolana ny taona 2024 no jerena. Ahina isy fiantraikany amin'ny vidim-piainana ny fidinan'izay sandan'ny ariary izay ranambaran'ny Pay Toekarena. Miantarandriana. 54 ariary ka hatramin'ny 23 ariary eo ny euro tato anatin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024. Tao anatin'izay fotoan'izay hita fa niandanja hatrany sandan'ny ariary oharina amin'ny euro sy ny dolara. Tany amin'ny fiandohan'ny volana janoary 2024 ohatra 54 ariary ny euro. Ny volana febroary tsy dia nahitana fiovana firy izany. Ny volana martsa 2024 kosa dia nananika ny 17 ariary eo ny euro. Ny ovaova mandrina an'izay ny volana aprily, ny volana mey sy ny volana jona kosa ary hatramin'izao tsy nitsanidina ny lanjan'ny ariary. Raha teo amin'ny 57 ariary teo ny euro tamin'ny faraparan'ny volana mey ohatra. Nidina hatrany ny sandany ka nananika ny 57 ariary ny avalon'ny volana jona teo ary amin'izao fotoan'izao dia mahery ny 17 ariary ny euro. Raha ny fanazavana, ny oatra noho ny vinavina tany am-boalohany ny fidinan'ny sandan'ny ariary tato anatin'izay volana maro izay. Maro ny antony io. Ny anton'izay amin'izao fotoana midy ny frontiérantsika, izany hoe tsy misy ny mpizahatany izay mitondra devise be da be miditra eto amin'ny firenentsika. Ny touriste raha amin'izao volana jona izao tokony efa mba misy 20,000 touriste tonga eto Madagasikara. Kanefa ireo tsy misy tonga. Izay touriste izay fotsiny izao ny fean'izay dia efa mampidina toko hoe 700 ariary eo. Raha mihoatra 903 ohatra ny dolara. Dia raha tsy tonga ny touriste dia lasa miakatra any amin'ny 703 any raha tsy tonga le touriste be da be ireo. Ireo secteur telo ireo dia raha malala amin'izao fotoana fa ny textile dia efa ao ny be indrindra amin'ny tsy anasatra eto Madagasikara. Ary ny secteur ny vanille amin'izao dia fantatritsika fa midina ambany dia ambany ny vidiny, izany hoe lasa kely dia kely ny devise ampidirin'ilay izy. Ary ny ambatovy moa amin'izao ny kelas cobalt dia mijanona mihitsy ary ny famokarana. Ireo telo ireo mitambatra dia efa kaikaiky ny 70% ny exportation antsika amin'ny produit ary. Ahina hiatraika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fidinan'ny sandan'ny ariary io raha ny fanazavana hatrany raha doka tsy misy ny fepetra isorohan'izany. Dia izany tsy dia tena misy hoe rehefa zao vao tena olana na rehefa zao vao tsy tena olana. Tena hoe misy impact be izy eto amin'ny ekonomia antsika dia zao rehefa miakatra be dia miakatra be ny vidin'ny produit importé. Izay ny tena hoe olana. Ary rehefa tena miakatra mantsy vidin'ilay produit importé eto amintsika dia lasa miteraka izay inflation. Tena maro raha ny fanjakana no mitazona izay vidin-javatra izay eto amintsika. Inona fa tsy dia tena hoe mbola misy hoe olana le satria hatreto angamba ny fanjakana raha mijeritsika ny LFR. Ny LFR dia efa miprévoir hoe hoe eritreretina ho voatazona eo amin'ny 703 eo ny dolara raha mihoatra ny ariary raha oharina amin'ny ariary. Ny antony tenenany an'izay mety mba ho voatazona eo ilay izy dia satria tsika mahazo fanampiana maro avy any ivelany izay devise ihany koa ireny miditra eto amin'ny firenena. Raha misy izany izay décaissement rehetrarehetra n'ilay vola avy any ivelany izay hita ny vokan'io eo amin'ny sandan'ny ariary. Contrebalancena an'ilay tendance an'ilay izy hoe milatsaka dia milatsaka io dia mba misy an'iny izany dia mba misatenue le filatsahan'ilay ariary. Ho an'ny ariary oharina amin'ny dolara tato anatin'ny enim-bolan'ny taona 2024 ankilany nandrina ny 903 ariary ka hatramin'ny 550 sy 703 ariary eo ny 1 dolara. Ny volana mey no nananika ny 703 ariary ny iray dolara ary amin'izao fotoan'izao dia mahery ny 50 sy 703 ariary ny iray dolara.
totosa androany fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy nitetika asa avitraina izay fiara-miasan'ny commune Antananarivo renivohitra ny ministeran'ny rano sy ny UNICEF atao anatin'ny 3 volana ho avy 20 ariary ny vidin'ny rano 20 litatra na ray bidon eny amin'ireo borne fontaine amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo ny alarany evison. Ho 20 ariary ny vidin'ny rano 20 litatra na ray bidon eny amin'ireny fotodrafitrasa mamatsy rano ho an'ny daholobe ireny na ny borne fontaine amin'ireo boriboritany miisa enina eto Antananarivo. Ho lasa 10 ariary kosa ny Antoamasina lamina izay aritra 3 volana. Tanjona ny tsinjovana ireo marefo sy adina amin'ilay valanaretina coronavirus. Arak'izany, nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny tetika asa avitraina izay niarahan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny rano ary ny UNICEF. Fantatra fa tokantrano maro no mbola sahirana tsy misitraka rano fisotro madio. Ary sady tsy mitovy no lafo ny vidin'ny rano eny amin'ny borne fontaine. Izao ezaka izao dia ahafahana manampy araboly ireo borne fontaine 750 manerana amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo mba hampidina ny vidin'ny rano. Koa manomboka amin'ny volana Jolay izao ary mandritra ny 3 volana, ny bidona 20 litatra eny amin'ny borne fontaine rehetra dia 20 ariary avokoa. Izany dia mba ahafahan'ny tokantrano tsirairay misitraka rano fisotro madio mandritra izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao. Hoentitra ny commune amin'ny fampiarana izany sy amin'ny fanasaziny ireo tsy manara-dalàna. Isy ny filazana izay atao eny amin'ireo faritra voakasika io tetika asa io, aorian'ny fandaminana izay apetraka raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany. Fandamina moa ao anatin'izay fampiarana an'ilay 20 ariary izay araka ny lazain'ny talehan'ny rano eto anivon'ny commune dia manomboka amin'izay fetra izay satria raika amby 20 andro no fangalan'ny commune ny jiraman'ny compteur dia ao anatin'izay zany dia tonga dia manomboka n'ilay fisitrana n'ilay 20 ariary isaky ny saona 20 litatra. Rahatsika malala fa ny rano eny anivon'ny pompy dia matetika ny olona izay marefo no maka rano eny anivon'ny pompy ary izay no nahatonga n'ilay hetsika hoe alefahana ny rano eny anivon'ny borne fontaine na ny kiosque ao moa zany na reny ponty publique ireny dia ireny ihany voakasika satria ireny no lafo kokoa no rano jifaina any tokantranotsika tsirairay avy. Efa misy arak'izany ny fandaminana sy fifampiresahana teo amin'ny Praimbonantoka sy ny orinasa Jirama. L'appui de l'UNICEF consiste à une subvention sur le prix de l'eau. Fanampiana rabola fampidinana ny vidin'ny rano ho atolotry ny UNICEF amitetika asa avitraina izao. Ho fanampiny ireo olona izay mividy rano eny amin'ireo borne fontaine reny izay hita eto Antananarivo, Toamasina sy Moramanga izy ireo izay tena voakasika ilay valanaretina coronavirus. Ny UNICEF arak'izany no andony volan-drano ny Jirama amin'ireo faritra voakasika izany mandritra ny 3 volana ka olona miisa enetsy no hisitraka izany. Et pour ça je remercie monsieur le maire. Akoatra izany, nisy ihany koa ny fanampiana ireo fiara mpitatitra teto an-drenivohitra toy ny taxi sy ireo fiara fitateram-bahoaka. Misy arak'izany ny fanomezana arotava sy gel désinfectant azy ireo. Mitohy ihany koa hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ny fanaovana ny désinfection ireo fiara fitateram-bahoaka. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny teknôlôjia 5G izay ataon'ny Telma Madagasikara. Eo ihany koa ny fitarainan'ireo camionneur amin'izao fotoana izao rehefa. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses.
Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. Mantra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Sirop Vauvau, masquite épicé. Salto chips masquite épicé raison malaza ambiance vaovao matsiro be aza donona koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Isanandro. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Hiditra amin'ny teknôlôjia 5G ny Telma Madagasikara ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa maro ny tombontsoa azo ao anatin'izany raha ny fanazavana azo indrindra ny hafainganam-pandeha ny internet. Daora raha tsika na tsipiriny izay. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être présents avec nous aujourd'hui digitalement. La situation est, comme nous le savons, particulière, mais pour Madagascar, ce jour est spécial et nous voulons le partager avec vous d'une manière spéciale. Nous n'avons cessé depuis le déclenchement de la crise d'assurer sans relâche la continuité et même l'amélioration de nos services pour tous nos utilisateurs. La connectivité assure le maintien du fonctionnement de l'État, de la société, de ses entreprises et du tissu social. Telma, opérateur malagasy, a à cœur l'intérêt de chacun de ses clients et de tous les Malagasy. Et en ces 60 ans de l'indépendance, on continue notre lancée sur les évolutions technologiques et le déploiement de l'Internet très haut débit. Si en 1996, Madagascar a accusé un retard de 10 ans pour le lancement de la technologie 2G, puis en 2012 de 5 ans pour la 3G, et enfin en 2017 d'1 an pour la 4G, 2020 est l'année des lancements commerciaux de la 5G dans le monde, et Madagascar est aujourd'hui parmi les 50 premiers pays du monde à déployer la 5G. Nous sommes vraiment heureux et fiers d'apporter pour la fête de l'indépendance l'Internet très haut débit mobile avec la technologie 5G. Parmi les 25 pays dans lesquels Ericsson a lancé ces derniers mois la 5G, nous trouvons les USA, la Suisse ou encore la Norvège. Madagascar devient aujourd'hui le premier pays d'Afrique à célébrer son lancement de la 5G. Madagascar réaffirme son leadership sur le secteur de l'Internet très haut débit en Afrique, en apportant une technologie complémentaire à la fibre optique. Le monde fait face aujourd'hui à une mutation des usages Internet. Les besoins mondiaux en connectivité évoluent de manière exponentielle et le trafic mondial des données mobiles devrait être multiplié par 6 d'ici 3 ans. À chaque nouvelle technologie vient son lot de révolution digitale et de connexion humaine. Depuis la possibilité de passer des appels téléphoniques partout où l'on se trouve avec son téléphone mobile, jusqu'à la réalisation de présentations transcontinents via les appels vidéo. Autant d'usages que nous n'imaginions pas il y a quelques années à peine et qui sont devenus incontournables aujourd'hui. Mais alors, que va nous apporter en plus la 5G ? Quand on entend 5G, on a souvent cette tendance à penser que ce n'est qu'une évolution du 4 en 5G. La 5G est une révolution et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle de la 5G, il y a plusieurs aspects
à soulever. On parle de débit, de temps de latence, d'économie de batterie, de disponibilité et de rentabilité. Plus de débit. Pour des usages plus exigeants, le débit de la 5G, selon la fréquence utilisée, est 10 fois plus rapide que la 4G. On passe facilement de 100 mégabits par seconde à 1 gigabit par seconde. Une puissance considérable et aussi performante que la fibre optique. La 4K, la 8K, mais aussi la réalité virtuelle ou la réalité augmentée sont à portée de main et en toute mobilité. Plus de réactivité. On mesure la réactivité d'une connexion par le temps de latence, qui est le délai d'une transmission, c'est-à-dire le temps d'attente entre l'émission d'une information par une source et sa réception par le destinataire. Aujourd'hui, la 4G a un temps de latence de l'ordre de 50 millisecondes. Avec la 5G, cette latence est de moins de 10 millisecondes, soit divisé par 5. Plus d'économie de batterie. On aurait tendance à croire à tort que la 5G sera une technologie très énergivore. En effet, grâce à la connexion rapide qu'elle permet en navigation, mais également en téléchargement, la connexion est plus rapide et consomme moins de batterie. Plus de disponibilité. Dans sa configuration technique, la 5G a été conçue de manière à pouvoir absorber près d'1 million de connexions par kilomètre carré. Dorénavant, partout où la connexion sera énormément sollicitée, les performances du réseau 5G seront sans égal. Dans les stades de foot ou les festivals, vivez une expérience immersive unique. Plus de rentabilité. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. La 5G va bientôt nous permettre d'optimiser le temps et par conséquent nos ressources. Par ailleurs, pour le secteur de l'industrie, la 5G sera un véritable game changer. Elle permettra la mise en place de maintenance préventive, la production personnalisée, la réduction des coûts. Grâce à la connectivité intelligente, apprendre une nouvelle langue, s'instruire, se soigner et se faire opérer ici par les meilleurs spécialistes digitaux. Partager toutes nos expériences, nous divertir, jouer au foot, Biarak Barea, utiliser les services publics. Toute notre vie va se transformer. Elle est déjà en train de changer après cette pandémie mondiale. La société de demain se construit maintenant. Les retards d'hier peuvent être rattrapés très rapidement, uniquement si nous le voulons, car nous le pouvons maintenant. Nous allons maintenant répondre à quelques questions que nos clients et amis journalistes nous ont posées concernant la 5G by Telma. Alors, la première question que l'on se pose, est-ce que la 5G présente des dangers pour la santé? Il faut rappeler que la 5G utilise des ondes électromagnétiques au même titre que la 4G. D'autres bandes de fréquences dans la gamme des ondes millimétriques, non encore exploitées actuellement, seront aussi utilisées par la 5G. D'où la nécessité d'utiliser des appareils compatibles. Ces fréquences ne présentent pas de danger pour la santé. Alors, la prochaine question, c'est comment bénéficier de la 5G? Toutes les SIM Telma sont déjà 5G ready. Nous n'avons pas besoin de changer de SIM. Il suffit juste d'avoir un nouveau smartphone doté de la technologie 5G. Alors, la troisième question, quelle est la couverture de la 5G à Madagascar? Le réseau 5G est aujourd'hui disponible à Antananarivo et sera déployé dans les régions dès que la situation sanitaire le permettra. Et enfin, est-ce qu'il faut acheter des offres spécifiques pour bénéficier de la 5G? Non, bien sûr que non. La 5G est disponible sur toutes les offres 4G actuelles et au même prix. Nous arrivons au terme de cette présentation. Merci de votre intérêt et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur nos réseaux sociaux. Allez vers Madagascar, allez vers 5G, Telma, sa fille numéro 1 Malagasy. Zay ny amin'iny ho fanampiana ara-tsakafo ireo mponina miisa 5 alina any atsimon'ny nosy manolotra vola izay mitetina $9 ho amin'ny mpamany républicaine Corée Atsimo tamin'ny alalan'ny agence coréenne de coopération internationale. Isan'ny atao laharam-pameana amin'izany ny ireo mponina any amin'ny distrikan'ny Ampanihy any atsimony nosy ny tanterahana androany ny fanaovatso ny fiara-miasa ho an'ny taona 2024 izay natrihan'ny ministerin'ny rambahiny malagasy ny masivoan'ny Corée Atsimo monina sy miasa eto Madagasikara sy solitenan'ny PAM Madagasikara. Nanizatsika ny vaovao kosa indray totosa androany ny fionana teo amin'ny ministera sy ireo orinasa miisa 5 izay mpikambana ao anatin'ny GM manerana ny Madagasikara. Fionana izay tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny rindrina amina vaovao entin'ny ministera anatanterana ny vinany filoham-pirenena
Madagasikara maintso ka itao andratsilavo. Ivondronana ireo mpitandraka sy mpanondrana lohamenaka ny GEM eto Madagasikara, misy saray alina ireo karazan-java-maniry azo hitsaboana aretina sy anamboarana lohamenaka ary mahery ny 3 hetsy ireo olona mivelona amin'izany. Mampidi-bola vahiny ho an'i Madagasikara ihany koa ny fanondranana lohamenaka. Ny taona 2024 nahatratra $400 tapitrisa ny vola niditra. Nidina $20 tapitrisa zany ny taona 2024 ary ny volana janoary hatramin'ny volana may 2024 Madagasikara no nanondrana mihoatra ny $930 tapitrisa. Lohamenaka avy amin'ny jirofo sy ny singa avy amin'ny lavanilina ny 570 ny vola miditra azo avy amin'ny fivarotana sy ny fanondranana isan-taona. Nanambara ny ministra nandritra ny fiaonana androany fa mbola azo hoatsaraina ny famboleka-kazo izay tanterahan'ny GEM ka akoatra ny fambolena azo akana lohamenaka tsy maintsy mamboly azo ampiasaina akana angovo ihany koa izy ireo amalina ny filana azo eto Madagasikara. Mankasitraka tamin'ny ezaka natao tao famboleka-kazo mbola manentana raha mbola afaka manao 10 fois plus dia atao fa adiny mambolana io vola ihany koa ilay hoe tokony mba misy ny système-na récompense marina izay. Tafiditra ao anatin'ny sehatra maitso ny sehatry ny fitandrahana ny lohamenaka. Manana ndraikitra ireo orinasa mpitrandaka lohamenaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala ary tafiditra anatin'izany ny famboleka-kazo ka haritra sy holovain-jafy ity sehampiariana iray ity. Tapaka nandritra ny fiaonana ihany koa fa apetraka ny plateforme Huile Essentielle entina ifehezana sy ampifondronana ny fandraharahana makasika ny lohamenaka eto Madagasikara ahafahan'ny fanjakana malagasy ihany koa miaro ny tombontsoany tsirairay avy izay voakasika izany sy manome tosika ireo mpandraharaha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Rampitso no isokatra andray antanana ny olona manana ayahy momba ny Covid-19 ny village voara Andotapenaka. Misy kosa fepetra izay apetraka ireo tompon'andraikitra aorianan'ny fitiliana izay atao. Michel Aranartso. Isokatra ho an'ny olona manana ayahy momba ny Covid-19 ny village voara Andotapenaka manomboka Rampitso. Efa misy ny fanomanana izany nanomboka ny alahady teo raha ny fanazavana. Tsaka ny efa naheno ary ny vaovao iny anisan'ny tonga ny potsofin'ny olona rehetra ary dia ataoko hoe be dia be ny mieritreritra sady hoe zay zany andeha ho eny zava-dehibe zany fanomanana nanomboka ny alahady iny tokoa dia efa nisy ny fanomanana ary ny maraina teo no nisy ny fampiofanana. Ilay fampiofanana resahako eto zavatra efa tao anatin'ireo ilay mpitsabo izay natokana manokana ho amin'ny toerana io satria naka-pitsabo tsika ireo ilay mpitsabo rehetra namana ao anatin'izany zany hoe docteur, infirmier, ireo ilay hoe infirmière dia nijerevana koa reto ilay olona tsy maintsy andray antsoratra sy ny karazany tsy voatery ho dokotera zany fa reto ataontsika hoe personnel administratif miomana amin'ny ministera fa ny tena zava-dehibe atongavany eto dia ny hoe ny fiomanan'ny olona tsirairay iza ny tena omentsika lalana voalohany andehany satria samy te hoe ny daholo zao ny olona rehetra dia ho zay hoe ndao alamo ty raharaha ty. Niteraka resabe ihany koa ny amin'ny fahafahan'ny marary mody any an-trano tahaka izao ny fanazavana mikasika izany. Safidiny tsirairay raha ohatra izy ka tonga nanao an'ilay fitiliana ka hita hoe io raha fa pozitif mitondra ilay tsimokaretina dia safidin'ilay tsirairay ndehanao hoe zaho ody za hijanona. Ny zavatra fantatritsika dia hoe misy ireo olona mitondra ny tsimokaretina misy fisehoana aretina misy an'ilay siny klinika hozy tsika dia ny tsara indrindra zany dia hoe raha misy fisehoana aretina miahy ihany olona anankiray dia tongava dia hojerevana izy rehefa jerevana izy ka hoe pozitif hoe indro ara fa hoe misy an'ilay tsimokaretina coronavirus dia omena safidy izy araka ny teny hoe ianao ve ho any tokantrano sa hijanona saingy zao ny dia ho ifampiresahana ministera dia manentana ny tsirairay hoe raha ohatra ianao misy an'ilay soritra aretina voatily fa pozitif dia mieritreritra zay hoe tsara raha mijanona ao amin'ny village voary. Isokatra 420 ora amin'ny 420 ora ny toerana ary 7 andro amin'ny 7 andro ny village voara manomboka Rampitso voalohany volana Jolay. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ireo fiara mpitatitra entana izay mivondrona ao anatin'ny ATC manoloana ny gaboraraka misy ankehitriny manjaka ny kolikoly eny amin'ireo pont bascule hoy izy ireo. Io nasana.
mahatsiaro voatohitohina eo am-panatanterahana ny asany ireo fiara-pitantitretana mivondrona eo anivon'ny association des transporteurs camionneurs ankehitriny lasa mitondra entana ireo fiara sprinter izay tsy natokana anao izany raha ny fanazavana mpitondra olona reo rehefa tonga zany ny amiana ara-pahasalamana ka tsisy asa izay tsy mialina anazy hoe amotika ny tomobily ny tondra entana fa tokony jereny fanjakana ny zava-misy hoe nombovavy azy zokainy mazaka entana nombovavy fa olona ny tokony tomony fa tsy entana ka tokony hoe ny sprinter rehefa ohatra izy forgon mbola tsy vaky manaiky izay mitondra entana fa resaka libre nge ny asa eto Madagasikara afaka manao zay tiany atao fa mba jerena ihany koa le ka hoe le sprinter mitondra 3 tonnes zany hoe mitondra trop sous-chargé zany izy raha tediny izy sprinter telo stapany zany dia mahafaty ny camion ray nefa sprinter misy 100 mahery miasa eto Madagasikara firy zany ny camion maty matiasa eto Madagasikara eto ny fampiarana ny fanarahana tamin'ny fanjakana ny amin'ny lanjany entana entin'ireo fiara lehibe araky ny sokajiny no takiny izy ireo avy eo nefa zay tsy malaina ny sprinter mihitsy alao zay asa mba akan'le poids 24 tonnes le simplicie zany dia mba samy asa malalaka samy mba mitondra ny tokony ho izy efa niresaka zay hoe 24 tonnes ny rentable ho an'ny simplicie 33 tonnes rentable ho an'ny doublicie zay zany le fanazavana tiana entana ka raha ohatra ka ny mpandraraha rehetra misehotra anatin'ny transport zay mahambarato aminay zany dia mieritreritra anatsahatra ny asa raha sanatria tsy jereny fanjakana kay satria iasa matiantoka sy ny tsy matiantoka alao mipetraka fotsiny ao an-tanàna ankoatra izay takin'izy ireo ihany koa ny fijerena akaiky ny fomba fiasan'ireo olona eny amin'ireo pont bascule raha nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny ATC atrany ao ireo fiara mihoatra ny lanja voalaza ny entana eo entin'izy ireo mandovola dia afaka mandeha ka ireo tsy manaiky anefa izany tsy maintsy manala ny entana entiny trangana kolikoly izay anairan'izy ireo ny ministerany fitaterana sy ny sampandrara miady amin'ny kolikoly manoloana ireo mpisandoka manome alalana isokafan'ny gargote eny an-tsena eto Antananarivo renivohitra namoaka noty ny avy eo anivon'ny commune isokatra ny fanadadery ary hosaziana izay tratra manao izany Gaëtan Andriatsilavo maro amin'izao fotoana ireo misandoka ho mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ka miteraka olana sy savorovoro amin'ny lamina tiana apetraka nanamafy izany ny eo anivon'ny commune araka ny hitatsika misy tokoa le izy ary ohatr'izao zany ny vosolokina ataon'ny visoloky eny anivon'ny-tsena manome autorisation occupation na gargote izay tsy misy anarana tsy misy andraikitra le olona atao hoe mponandraikitra zany araka izany nisy ny notina voaka ary hoenjana ny sazy ho an'ireo izay tratra manao izany voalohany tsy azo ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny sampandrarana sanatsena atao ny maka vola amin'ireo mpivarotra na inona antony faharoa tsy mbola misy ny fanaovana recensement ary fahatelo farany tsy mahazo mamoaka fanamarina mamivarotra na certificat d'occupation lehibe an-tsena rehetra mandrapatonga ny fandaminana manaraka raha misy ny ilana izany dia tsy maintsy manampy ny mpiamilafany tanàna eto amin'ny tandeha ny olona izay tanjona trano ny fampanarahan-dalàna sy ny famerenana ny asy ny tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'ny alalana ireo fandaminana isan-karazany ny lalana fifamoivoizana fahadiovana ary indrindra ny tsena maresaka iraisam-pirenena mahery ny 10 hetsy ireo nodimandry vokatra ny coronavirus ary ahina ratsy ny toedrarà araka ny fampitandremana izay nataon'ny OMS fanadina manam-paniriana ny anadiady mahakasika ny loharano ny mpira ny COVID-19 ny sambararany firenena mikambana misana ny fahasalamana raha efa mananika ny 10 hetsy ireo olona lavon'ny coronavirus maneran-tany ahina mety haratsy ny toedrarà noho ny tsy fisian'ny firaisan-kina eran-tany faniritsika rehetra ny tsara ny fiparitany ny valanaretina afahantsika miverina amin'ny fiainana andavanandro saingy mbola sarotra ny voahana anatin'izao toedrarà izao andefa ekipan'ny Chine izay amin'ny herinandro anadiady ny momba ny fanombohan'ny valanaretina efa mihoatra ny 10 tapitrisa ireo tranga voamarina ary 10 hetsy ireo nodasiny fahafatesana nandritra izay 8 ny sy ny valanaretina izay dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoa sy natolo
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.